Alléluia. Tehakitra aloha tsika ho an'Andriamanitra. Reny no fon'ny vavolombelona maneho ny asan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Reny ny ahafantarana fa miasa ny tenin'Andriamanitra. Ny tena marina ny ahafantarana hoe ny olona tena hoe lasa mpanaradian'i Kristy ny ahafantarana ny fiovan'ny olona tsy ny fiovanao endrika ivelany tena important fa fiovan'ny toe-ponao. Teneno ny atokaikinao hoe toe-po le izy. Mila fantatra kristianina fa ny fidirana any an-danitra dia toe-po. Zay moa naverintsika foana tena jeveky ny mission hoe ny fijery Andriamanitra tsy mijery anao hoe be asa ivelany. Zay na tonga ny Jesosy tsy faly mihitsy ny tamin'ny Marta. Be da be manko ny kristianina mamaritra ny hoe mamaritra amin'ny tenany izy hoe tay-ampiseho an'i Jesosy izy tena tian'i Jesosy dia satria izy manandraikitra be ohatra ao am-piangonana, manana posta tsara be ao am-piangonana dia veriny hoe izay ny fijerin'i Jesosy azy hoe akasitrahan'i Jesosy. Ny fahatenan'ny fankasitrahan'Andriamanitra antsika dia miresaka toe-po. Ny atao amin'ny sekoly tokantrano moa na raha mandinika tsika dia resaka toe-po ny tena tefenato toe-po. Dia nefany Jesosy tokantrano tokantrano sekoly tokantrano moa tsika androany ao amin'ny psaume 127 zao dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy Jehovah izy no manao ny trano dia miasa foana ampanao azy. Amin'Andriamanitra zany nyzao tontolo zao dia hoe tokantrano dia lehilahy sy vehivavy miaraka dia miteraka dia izay natao hoe tokantrano. Neny Jesosy tsy le construction hita maso ny important aminy fa neny Jesosy ny important aminy dia comment ça a été construit et comment ça va évoluer. Ny important zany dia hoe ny tokantranonao ve fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mifipetrahantsika eto ambony ity sezy ity manamaritra fa hoe tian'i Jesosy tsika fa eo amin'ny fiainantsika isan'andro anatin'ny tokantrano ny olona mety tsy mahita fa Jesosy mahita ohatra ny ahoana ny toe-pontsika. Tian'i Jesosy ve raha vehivavy ve tsika dia raha miteny ny tenin'Andriamanitra tsika mila manaiky ny lehilahy iainantsika ve zay aseho antsika amin'Andriamanitra ve zay zavatra eo nahitana fa hoe kristianina ve tsika fa tsy hoe nahafantarana fa kristianina dia izay mandeha miangona za groupe de louange za pira be mihitsiny za daholo mpanao ny adidy be da be ao am-piangonana za mpanao ny dimy be za ny tena kamampastera akaiky fa nahafantarana fa mpanompon'i Jesosy dia mpanompon'ny tenin'Andriamanitra. Zany mampatonga ny hoe betsaka mety mpanenjika ny HVK ny mission tsy manino zany fa ny important anto dia sekoly Maria fa tsy sekoly Marta. Tsika tsy maika hipenipenina tsisy dika ny penipeninao am-piangonana be asa atao anao sakafo anao inona tsy zany tsika misy fotoana tsika miara misakafo tsy izay ilay important fa ozy izy Jesosy Maria ozy ny safidy ny anjara tsara ka saripady amin'Andriamanitra resaka tokantrano. Raha ohatra ianao ka mahatsapa tena fa kristianina saripady sarobidy amin'Andriamanitra ny tokantrano satria navonanao ny Genèse Andriamanitra dia inona ny zavatra niforoan'Andriamanitra tao anatin'ny création tokantrano. Dia iny akaikinao hoe tokantrano ka inona ny zavatra mipitehan'ny Satana mba anasimbana an'izao tontolo izao tokantrano ingeny simbainy ka militsika mitandrina tamin'izay mivady hoe hivady dia izao ny profesia nomeny Jesosy anay ny teny amin'ny pasteur Rodolphe zay sy pasteur tamin'izay mbola tsy tao amin'i Jesosy nanana ny nanao erreur zay ny zavatra tsy nety fa zao kosa za vao nanolo tenan'i Jesosy dia nana conviction hoe za ndray tsy hanambady zany raha aloha kary célibataire tsy ao amin'i Jesosy dia nangataka vady izy koa nanao an'izay dia zavatra nitranga tsisy resaka hoe ezaka aman'olona tsisy resaka hoe ndeha s'inscrire mitika andeha tsy haiko hoe hitady lehilahy hoe aiza le izy tsy nisy an'izany tato anatika na ny kely fa zao fotsiny conviction ianao mameana an'le izy dia avy eo moa le izy ny pasteur Rodolphe nataon'i Jesosy fitaovana tonga dia miteny fotsiny Jesosy ity ozy izy nataoko vady ny pasteur Tommy zanako dokotera dia izay fotsiny za tsy mbola nafantatra ny tarena araka ny teneny hoe XXL isa XL sa bokony sa maisa matavy be sa iny tsy haiko zany
fa nitenenina ako mbola tsy hitako maso akory izy dia efa hozy Jesosy hoe mino a raha ohatra ka io no meno anazy dia ataovana ato izany ilay fitiavana avy aminao raha nieny tsara tsika amin'ny vavolombelona ohatry ny hoe taty François tonton Mika teo zao dia hoe le izy tsy resaka attirance physique tsy resaka émotionnel le izy fa le izy ataovana anatin'ny fo le hoe je veux me mettre en accord avec Dieu tokantranoko tokantrano tian'Andriamanitra satria na inona ianao mila mahay mijery lavitra rehefa miaraka amin'Andriamanitra Iadamasey zao tsy nahay mijery lavitra dia rehefa nilatsaka izy mivady potika daholo ny taranak'izao tontolo zao tsy zao taty Français ny teny hoe c'était dur izy la restauration zay mivady tsoriko tsy hoe tonga dia nety be fa zao kosa mitsapaka le niditra anatin'ilay faneken'Andriamanitra mandeha mora ny zavatra rehetra dia zao ny teneny pasteur Rodolphe anay hoe zao izy ny teneny Jesosy satria na nazara mbagaga fa pourquoi nazara rehefa mihaino ny vavolombelona anay dia mbola gaga foana hatramin'izao hozy hoe mantsana Jesosy tena ahoana pourquoi tonga izay dia nitenenina mihitsy tsisy tonga nareo dia ty ohatrany hoe Adama zany dia eo miandro hoe dia iny eva io mety reo nareo nataoko hiaraka dia ohatr'izay le izy dia avy eo antany tena efa ahoana Jesosy dia ozy Jesosy hoe nataoko nareo ozy izy fondement na ananganana génération vaovao dia anisan'ny zavatra zany ohatrany hoe zavatra ohatrany hoe anisan'ny fahasoavana zany ao anatin'ity assemblée antsika ity dia resaka hoe fanangana tokantrano mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsarovy tsara nefa fa ao anatin'ny tokantrano inona ny tanjon'Andriamanitra fananganana génération vaovao ny zavatra ohatrany hoe le vavolombelo rentsika teo zao mampahero antsika tanora mbola tsy manambady nandeha tao anatin'ny erreur izy ireo matoa izy ireo natao n'Andriamanitra tafavoaka tao anatin'ilay izy misy an'izay teny izay misy anatin'ny baiboly natao reny ozy izy mba tonga anao tsy hamerina an'izay erreur izay tsony ohatrany hoe ohatsika ohatrany hoe nareo célibataire taty aoriana zao manana avantage be nareo zany afaka miaina le psaume 127 le hoe pasteur onja mivady zao vavolombelona an'izany tonga dia fondé l'izy tsy hoe tikitika ty dia anambady fa ozy izy Jesosy zava-poana ozy izy raha tsy zany fondement raha tsy Jesosy mibazy ny tokantranonao dia zava-poana ka le izy ampianarina foantsika le hoe hitady ny sitrapon'Andriamanitra rehefa fiainantsika tokantrano rehefa miaina dia militsika mieritreritra hoe tiany Jesosy ve fihetsiko tiany Jesosy ve ny toe-poko tiany Jesosy ve ny fomba abordeko ny zanako tiany Jesosy ve zany fihetsika ananako amin'ny vadiko zany tiany Jesosy ve fihetsika sy toe-po ananako amin'ny manodidina amiko toe-po ny jeren'Andriamanitra ka alohantsika hanomboka dia mangataka antsika hiaritsangana anao an'ity hira ity mangataka ny Lion de Juda mba hanaraka mba hitarika antsika ao anatin'ilay hira ny tena hoe ny toerana tsara indrindra ho antsika dia hopotry ny tongony Jesosy eo amin'ny toerana misy ny tenin'Andriamanitra eo ntsika tokony mangetahita foana inona ny tianao Jesosy na hainao ilay hira dia ataovy amin'ny fo tena teneo ny Jesosy hoe eo amin'ny toerana misy anao hoe tiky toerana eo an Jesosy ny fifatoanao androany. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux, si ton esprit ne va c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux,
sur l'autel. Oui, là où est le maître. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai choisi les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où est le maître, Là où est le maître, c'est là que je c'est veux là que être. je veux être. J'ai déposé ma vie Déposer ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, là où est le là où maître, sera son c'est là serviteur. où je veux Je être. choisis les trésors dans le ciel. Choisis les richesses éternelles. Là où est le maître, Là où est le là aussi maître, sera son c'est serviteur. là que je veux Je être. choisis les trésors dans le Je ciel. choisis ma vie Oh Jésus, éternelle. oui, là où est le maître, Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. là où la rouille Ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. là où est le maître, chante-le. Là où est le maître, Je veux être avec c'est toi, là que je veux être. Seigneur de ma vie, Ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, là où est le là aussi maître, sera son c'est serviteur. là que je veux Je être. choisis les trésors dans le Je ciel. choisis le trésor Jésus. éternel. Tu es le maître de ma vie. Tenez Jesosy androany tena eo amin'ny toerana misy anao hoe mitiky toerana Jesosy. Teneny izy Jesosy hoe izay tianao no tiako, izay tediavinao amiko no tediaviko. Androany aza mitady izay mampety atsika fa dao hitady izay Andriamanitra mahafantatra an'izay mampety atsika. Là où la rouille, là où la rouille Ne peut détruire. eo amin'ny toerana misy an'i Jesosy a tsy toerana tsy ahafahan'ny Satana isisiana sy tapahana. Percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où tu es, Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. dis-le encore une dernière fois. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Amen. Sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy Tompo, mbola misaotra anao indray izay Tompo. Ny amin'ny fotoana izay mbola omenao anay tsirairay avy indray ao anatin'ny sekoly tokantrano. Toerana Jesosy io izay misy anao. Toerana Jesosy io izay anotronanao anay indray androany. Anotronanao indray ny fiainatokantranonay indray androany. Anamboaranao anay ny fiainatokantranonay indray sy ny fonay tsirairay avy androany. Tompo, nangatahako aminao dia vangio ny fonay tsirairay avy. Tena hisokatra amin'ny volonté parfaite anao izay tsirairay avy Jesosy avy any Nazareta. Omeo anay Jesosy ny fifantohana izay nanana Maria. Maria Tompo nanana fo tena feno fifantohana taminao. Jesosy ny fanahy Marta dia oka hiala tao anatinay.
misy tao zay Jesosy ohatrany tena maro teny nefa ne Jesosy tsy manamarina zay ireo manamary teny fa ianao Jesosy manamarina zay manaiky diso eo anatrehanao manamarina zay manaiky aiova ary manaiky ny teninao. Jesosy meo anay zay fifantohany Maria zay androany sokafo ny fonay tena isokatra malalaka amin'ny teninao androany. Oka Jesosy ninona sakatsakana rehetra tedaviny Satana anapitoeriny tao anatinay tsy ahafahanay mandray ny teninao androany dia androany nozonanay an'izany tsy ambinina. Jesosy avy Nazareta tsy olona no natongavanay eto androany, tsy jery akanjo ny anina no natongavanay eto androany, tsy kritika ny fomba fiainany anina natongavanay androany, tsy kritika ny fomba fiakanjo ny anina natongavanay androany, tsy tsikilo ny fiaina tokantrano ny anina natongavanay androany. Jesosy avy Nazareta fa natongavanay eto dia hitondra ny fiainanay manokana eo anatrehanao tompo malala, fiainana manokana mombanay manokana ho amboarinao. Jesosy avy Nazareta tompo ataova anatinay le tena etaeta dia hikatsaka ny sitraponao foana satria na tompo ny tena marina dia ao anatin'ny sitraponao no tena mety aminay. Jesosy avy Nazareta ianao ny laza atao anatin'ny bokin'ny Jeremia fa ianao dia manana hevitra hieverana ho anay izay mitondra fiadanana fa tsy loza, manana hevitra ianao hitondrana fiainatokantranay tsirairay ao anatin'ny fiadanana. Jesosy hoe sora anatinay le te hanery anao ny amin'izay eritreretinay fa mapety anay fa ianao efa miteny fa ianao mahafantatra an'izay mapety anay ka tompo ampifantarana anay indray androany izay hoe fiheveranao zany ampanekeo ny fonay anaiky amin'ny fiheveranao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Jesosy avy Nazareta izay fiheverana mitondra fiadanana ho anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta, amen. Mbola arabainy ny olona akaikinao dia teneno izy hoe faly mahitanao androany. Afaka mipetraka tsika. Amen. Titre ny lesintsika androany dia ny hoe ny zava-miafina ao ambadiky ny fanompona ny hafa. Amen. Averiko ny zava-miafina ao ambadiky ny fanompona ny hafa. Restsika ny bokin'ny Matthieu chapitre 25 verset 31-46. Matthieu chapitre 25 verset 31-46. Vakiko leza amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu chapitre 25 verset 31-46. Quand le Fils d'homme viendra dans sa gloire et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare ses brebis d'avec les chèvres. Et il mettra les brebis à sa main droite et les chèvres à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa main droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Alors les hommes droits lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons recueilli, ou nu et t'avons vêtu? Ou quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Et le roi répondra et leur dira: en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis il dira à ceux qui seront à sa main gauche: retirez-vous de moi, vous maudits, dans le feu sans fin, préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Puis eux
aussi répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, ou être étrangers, ou nus, ou malades, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, disant, en vérité, je vous dis, toutes les fois que vous ne m'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment sans fin, mais les hommes droits iront à la vie éternelle. Amen. Rehefa namaky an'io tenin'Andriamanitra io dia tonga saina be. Misy taona tsika amin'ny teny an'i Jesosy, Jesosy za te hanompo anao. Rehefa ny teny an'izay daholo ngamba antsika rehetra, Jesosy je veux te servir. Jésus, je te donne ma vie, je veux te servir. Jesosy atolotra anao amin'ny fianankiray manontolo. Dia misy taona fieverantsika le fanompoana an'i Jesosy dia hoe hiditra koralina fa izay ny tena ahafantarana fa mpanompon'i Jesosy efa niditra tao an-tsaintsika daholo angamba izany. Tao anatin'ny religion moa dia izay mihitsy nampianarana. Misy taona rehefa ilay miresaka amin'ny religieux reny na zary taloha dia ohatr'izany zay rehefa mahita anay mivady izany tsy hoe voatenintenina fa tsy fantatra ilay olona voatra matsapa-tena fa ianao zany rehefa misy taona rehefa fahazavana dia tonga ny maizina dia ohatra amin'ny se sentir agressé zany ilay ao anaty maizina hoe tu me juges ou quoi dia matetika dia zay koa nge le sy mba mivavaka zay zao ao anatin'ny koralany FG sy ny tsaiko ay tsara zany fa rehefa vakinao tenin'Andriamanitra io dia ozy izy Jesosy ny ahafantarana ozy izy fa mpanompoka ianao dia mpanompon'ny hafa. Inona le mpanompon'ny hafa? Manompo ny hafa amin'ny toetra akasitrahan'Andriamanitra. Zay mampatonga na miteny anareo hoe atao anatin'ny sekoly tokantrano anatin'ny sekoly rehetra nahafantarana hoe mpanompon'ny Kristy dia mpanompon'ny tenin'Andriamanitra. Io fonao io nahafantarana voaloha fa hoe mpanompon'ny Kristy fonao manaiky tefen'ny tenin'Andriamanitra. Fonao manaiky amboarin'ny tenin'Andriamanitra. Tsika zao ilay na rehefa vombela be da be teo, inona matetika ny source ny problème an-tokantrano? Samy beloha, samy te hijoro amin'izay hevitra heverana. Fa rehefa avelanao le hoe fihevitr'Andriamanitra no manapaka ao anatin'ny tokantranoko. Ianao tsy na raha tianao Jesosy hanapaka ao anatin'ny tokantranonao, Jesosy tsy hitanao vatanao dia tonga izy dia hitanao tonga tokantrano dia za ny chef ato. Jereo aloha, Jesosy nga hitanao vatana. Tenenao kaikinao Jesosy nga hitanao vatana. Fa anao ahoana na hitanao an Jesosy? Tenin'Andriamanitra. Dia raha tianao hanapaka ao tokantranonao Jesosy dia ino? Mila manaiky ianao tapahan'ny tenin'Andriamanitra. Fotsika ny toetrantsika mila manaiky tapahan'io tenin'Andriamanitra io. Fa raha ohatra tsika ka mbola milaza hoe tiako Jesosy, za aloha tsy ala amin'ny Jesosy mihitsy nefany voaraintinao tenin'Andriamanitra famarinana iray fa tsy ekenao, tsy mpanompon'ny Kristy ianao zany. Dia ozy izy Jesosy hoe ary ty verset ty rehefa tonga any an-trano nareo ty partie ty passage ty dia avereny vakiony tsara. Fa jereo tsara sarain'Andriamanitra roa nazavainy tsara teo mihitsy hoe iza makany paradisa dia iza makany amin'ny elo, iza makany an-danitra, iza makany amin'ny elo. Dia inona le zavatra jereny Jesosy mahatonga nasy ianao lasa mandova ny lanitra? Teneno eo akaikinao toepo le izy. Tsy nisy soratra tao ka nyteny Jesosy le diakona le manao akanjo fotsifotsy be tsy miraty dimanche iny mihitsy niditra ny lanitra. Fa ozy izy Jesosy zay nanana toepo ka natoepo nahay nanompon'ny hafa araka ny sitrapoka. Hitanao zany eo le fanehoanan'le vokatry ny fanahy. Zay le teny kanareo hoe pour Dieu c'est pas la maison qui est le plus important, mais pour Dieu ce qui est le plus important c'est comment tu as construit la maison. Une fois que la maison a été construite, comment c'est les décorations n'importe mais comment la décoration a été faite. Et nos années, c'est pas notre action qui est importante pour Dieu, mais c'est notre motivation dans l'action, notre état de cœur en faisant les choses. Jesosy tenena zany tsy hoe mpanao asa soretra miditra ny lanitra zay le izy fa le fonao eo mpanaovana an'le zavatra ho an'ny hafa ny jeren'i Jesosy. Dia ozy izy Jesosy nahafantarana ozy fa tianareo dia le izy ozy izy tokony nataonareo tahaka ny ho anahako. Azonareo le izy. Dia ozy Jesosy ny olona any amin'ny elo ozy izy dia tsy nanao ny zavatra ny hafa, tsy nanao ny zavatra takiko taminy ho an'ny hafa. Ina le takin'Andriamanitra voalohany tsy hoe meo vola ny olona, tsy izay le izy voalohany. Satria na misy be da be manao vola fa natao fo maloto. Hoe ny tonkova makarary mihitsy ny sofina fa anao no mena mba hampangina azy. Manao ihany ianao
fa tsy akasitran'Andriamanitra le izy fa le akasitran'Andriamanitra manao anao anatin'ny fo madio sy feno fitiavany hoe tiens zay le serviteur angera jirenao ina antikina serviteur il rend service. Et c'est quoi rendre service dans la volonté de Dieu? Tu rends d'abord service par ton cœur. C'est na tonga Petera rehefa ny obéiran'i Jesosy fa nefa tsy tao anatin'ny conviction dia tritra le filet. Misy taontsika manao ihany satria na rendray tamin'ny sekoly tokantrano fa mila manaiky ny avivavy manaiky zany dia eo tonga trano manaiky fa le fo ohatr'izany dia hitanareo tsy mahazo faveur de Dieu nareo dia misy tritra ohatrany hoe un deux jours ohatrany hoe misy vokatra kely fa aveo izy tritra dia vao mainka ary misempiré Dieu le kive fa mila aloha ianao alohanao mihitsy hoe hiditra anatin'ilay fanekena dia mandoalia aloha tahaka amin'ny Maria teo ampotry tongon'i Jesosy tsy efa tena mila mitsotra zany amin'ny Jesosy tsy afeniko aminao fa za aloha dia vehivavy tena hetsana fa androana nefa nazy ny teny taminao androany hoe za mila manaiky ny vadiko dia za nefa ny Jesosy tianao azonao le izy le zany mila fantarintsika foana aloha hoe le zavatra mahaiza mijery foana ny amin'ilay ampianarina foana moa tsika tatoato le hoe sainitsainy ny zavatra ny ambony ny action rehetra ataontsika dia inona ny tanjony c'est pour un but éternel zay le hira teo c'est pour des richesses éternelles tanao tsara zao fa vombainy taty francien zay ozy izy raha tsara ozy izy le nandeha tanatin'ny coup de foudre na falalitra izy un jour deux jours nampiaraka teny c'était bien chaud ny hormone na velona be voka mipetraka ny zaza tsy afa miala tsoa teo vao nahitana ake tsy nety le hormone ça ne suffit pas tsy ny sentiment ke ny base ny tokantrano ça va pas tout le temps arranger coup de foudre fa aveo ça disparaît il nous oublie ary so ihany koa fa tsy betsaka ny coup de foudre eto tany fa mety maty daholo tsika ka misy tokantrano be da be maty tsy nety vela satria na nandeha tao anatin'ny coup de foudre azonareo le izy dia eo ianao le mianatra ny tanjoko aloha voalohany indrindra tsy mainka hoe za te hanambady fa le tanjona anao voalohany indrindra hoe za te hanambady ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra satria na inona ny tanjoko anatin'ilay izy mijery no avy tiako ny taranako taranako amin'ny Jesosy tiako za sy ny ankonako tahaka ny Josoa miditra ny lanitra dia ianao misy projeté foana ianao zany rehefa mametraka ny Jesosy loha laharana foana dia mandeha ho azy ny fiainanao fa raha mbola tsy ao anatinao le hoe je veux plaire à Jésus mafy aminao raha vehivavy dia anaiky ny vadinao fa rehefa ao anatinao le hoe je veux plaire à Dieu et quand tu mets ça rehefa anatin'ny fonao resinatrinao hoe za tiako mihitsy Andriamanitra faly amiko dia rehefa zay katsahanao anatin'ny tokantranao miditra tsehatra Andriamanitra tsy ianao manova ny vadinao tsy ianao manova ny zanakao tsy mila t'as même plus besoin de te battre pour qu'il change c'est Dieu qui va le faire quand tu rentres en fait rehefa manaiky an'Andriamanitra dia nous ouvrons une porte à Dieu d'agir dans notre vie fa mila manaiky tsika avec un cœur vraiment tu es obéir comme une loi oui j'accepte parce que moi je t'aime Seigneur et je te fais confiance je te donne le contrôle de ma vie lasa milamy tsy miezaka tsony anao fa lasa manao tahaky Mosè izy tsy za tsony miady an'le ady je vais me reposer je drosy mahery zay pendant que Dieu s'occupe de mes problèmes zay eto ambony transat ina le transat tsy hoe kamo velona fa se reposer sur la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu me demande de faire timparako ok je me préoccupe de la part que Dieu me demande dia manaiky an'iny teny iny aho koa dia c'est Dieu qui fait le reste dia tais-toi Petit passage, comment nous sommes avec les autres, parce que toutes les attitudes, la façon comment nous sommes avec les autres, c'est la façon comment nous serons avec Dieu. C'est un tin Jesus tenen. À chaque fois ça nous manœuvre tiavana miaf, de usi Jesus tia zany no. À chaque fois no maneu en mamnu laf tia zany no Jesus. Ary misy any bokony John mo ny epitra misy zao teny zao mihitsy hypocrite no izy miteny am fa tia za tsy hitanao maso ilazainao fa tia ny olona akaikinao hitanao maso tsy tianao akory aza mitetateta mandeha ty amiko ty dia miranireny ireny Seigneur je t'aime azonareo le izy zay no tonga atsika hoe tsy voatery misy louange tsika vao tafiditra fa mibazy ny fiaran'Andriamanitra ny teny aloha ny olona anatin'ny groupe de louange tsy tia teny za mitenao fa mihira pona sentimental tahaka ny Céline Dion mihira ihany Céline Dion tsara feu be misy mitomany mihitsy mahina n'iny ireny misy paster dove zay momba tadiny siki dia misy mihira ny siki io nefa tsy mahafantatra ny siki akory dia fono mitepitepo amin'ny siki siki qui est siki ianao rehefa mihira ho an'i Jesosy dia fonao tena Jesosy le Saint-Esprit
Asinareo le izy ka io tsy hoe zay mahay mira rehetra mahay mampitomany rehetra no midika fa tian'i Jesosy fa ny olona tian'i Jesosy tian'ny teniny inona ny tian'ny teniny manaiky ny tenin'Andriamanitra manova amiko. Amen. Dia izay ny tenin'i Jesosy ny zavatra rehetra ataonao amin'ny hafa ozy izy mahakasika anako. Dia ozy izy Jesosy hoe asehoia ny amin'ny fihetsika amin'ny hafa ny fahasehoanao fa fitianahy ianao. Ozy izy Jesosy hoe tamin'izao ozy izy tany amin'ny prison vanginao ga Jesosy mivangina tany amin'ny prison ntsony izy ary eny an-danitra. Misy an'i Jesosy afaka vangina ve ty? Misy Jesosy mbola any amin'ny prison ve? Ozy izy taminareo tamin'izany noana ozy izy ahoana ary Jesosy noana. Jesosy ary eny an-danitra ko noana. Dia ozy izy Jesosy tamin'izany narary ahoana Jesosy marary ahoana. Jesosy any an-danitra n'Andriamanitra. Fa inona le izy? Misy olona narary, misy olona noana, misy olona nangetaeta. Dia nataonao tamin'ny fitiavana le izy. Dia ozy Jesosy à chaque fois ianao nanao part d'amour ho an'ireny olona rehetrarehetra noentiko teo amin'ny fiainanao reny za le nataonao an'le izy. Azonareo le izy hitanao misy ndraindray be da be misy assemblée tsy mahay mifankatia. Misy ny hypocrisie tsika malagasy moa tena mampalay mihitsy be tsara velatsiny. Miara-mipetraka eo amin'ny sesio milaza fa ten'Andriamanitra natongavanao isak'alahady dia ho an'i Jesosy. Dia inona nefa le olona eo akaikiny ary tsy zakany. Pasteur mitorery ary tsy zakany. Dia ozy Jesosy inona nalehanao eto za ve natongavanao eto. Ianao ary hitako ny fonao fa le olona akaikinao tsy tianao akory. Analanao alahelo. Misy ny olona mipetraka anaty présence de Dieu fa inona fisainana amin'ny fosa. Fosany ihany no anatin'ny sainy ao. Ka zao mila fantaritsika. Tsika afaka miafina. Za afaka mandaingy amin'ny vadiko afaka mandaingy amiko. Za afaka manafina zavatra be da be aminareo fa zao tsy afaka miafina amin'Andriamanitra za ianao. Zao tsarovy. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Tu peux dégager une bonne image au milieu des gens, mais sache que Dieu ne voit pas ton image, il voit ton être. Est-ce que mon être plaît à Dieu? Est-ce que ce que je suis à l'intérieur plaît à Dieu? Dieu est important. C'est ça, c'est le tout est pour les is. Amoariny fo hifanaraka amin'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy zay madio apo no mahita an'Andriamanitra, zay madio apo koa zany miditry ny lanitra. Dia tiany Jesosy tenena zany raha ohatra ianao ka hoe rehefa nisy narary zany ka nandehanao rendre service nanao acte d'amour mihitsy ny cœurnao nanao an'izy dia tu me l'as fait. Dia teny koa zany Jesosy hoe le motejereo tsara ozy Jesosy reo makena any amin'ny elo ozy izy dia zay nanao ny hafa tahaka ny tsinitsininy. Ianao zany rehefa manao tsinitsinina ny hafa dia manao tsinitsinina n'Andriamanitra. Zay tsarovy tsara. Tout ce que tu fais ou ne fais pas aux autres, ça touche Dieu. Amen. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 25. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 25, et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez le Seigneur Christ. Mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait, et il n'y a pas de distinction de personne. Amen. Tout ce que nous faisons aux autres, faites-le comme vous le faites pour moi. Quand nous le faisons bien, nous faisons du bien devant Dieu. Quand nous sommes mal avec les autres, nous faisons du mal à Dieu. C'est une chose ténène. Zay le titre anteny kanareo misy zavatra miafina ambadika ny fanompoana ny hafa. Jesosy mamaly fity anao. Tanao mahatonga ny olona ndraindray sa tsy tia manompo ny hafa satria izy miandry valy ty any amin'ilay olona. Tanao mivoaka avy eo le hoe tongotra mba tsy sango tony tsy fata mihitsy ny zavatra nataoko taminy. Dia ozy Jesosy tu me l'as pas fait pour moi, fa tu l'as fait pour la personne. Fa ianao rehefa manao ny zavatra ho an'i Jesosy, ho an'ny hafa, tu es libre. Tu n'attends rien de personne, tu as cette liberté de juste donner. Tu as juste cette liberté d'avoir envie de servir tout le temps parce que tu ne regardes pas l'homme, tu regardes Dieu. Tu dis, c'est comme si je le fais à Jésus. Jésus, je ne le vois pas charnellement, physiquement. Mais moi, je veux montrer à Jésus, je veux faire quelque chose à Jésus. Ils ont dit ces choses. Nous la retraite de ton gouvernement. Aïta quoi? Fatia yano. Amen.
religion tsy mampianatra an'izany ary zany afatana fa Jesosy ny tena Andriamanitra fitiavana. Ny anatin'ny religion natany andro Mosesy on te fait mal, fais lui aussi mal. Manompa anao izy, va lui koa izy. Zany ke mahatonga ny guerre eto tany. Satria anao nanisa asiko koa ianao. Fa izy Jesosy nanisa nitakolany ray izy, nitakolanao ray izy dia mindray ny ray fa tsy maninona zany. Azonareo le miaraka amin'Andriamanitra zany tena hoe fo tena nafatara zany fa navelanao manjaka eo amin'ny fiainanao Jesosy. Avela aloha Jesosy anjaka anatin'ny fonao. Jesosy ty foko ty anjakao. Ny zavatra rehetra izay lasa maka manohatra ny tenin'Andriamanitra dia toerana tsy anjakan'i Jesosy. Rehefa misy teny raika azonao tsy ekenao, toerana tsy anjakan'i Jesosy zany io. Tsaroa fa ny toerana rehetra izay anjakan'i Jesosy dia anjakan'i Satana. Ka androany fanahy masina te-hiteny antsika hoe inona ny zavatra ao anatin'ny fontsika izay mbola tsy anjakan'i Jesosy. Misy olona avy ato tsy namelanao heloka. Misy olona ve mbola nanao alahelo. Ozy izy Jesosy malahelo anao malahelo ty amiko ianao zany. Tsy mety zany rehefa ratsy fifandraisanao zany amin'ny hafa dia maharatsy fifandraisanao amin'Andriamanitra. Dia izay nampianarin'i Jesosy hoe ianao te hanompo anahy, te hahazo valim-pity avy amiko ianao. Tompony ny hafa tahaka manompo anahy. Ahoana moa ilay manompo any hafa? Fanehoana ny vokatry ny fanahy, fanehoana le toetra n'Andriamanitra any amin'ny hafa. Jesosy tsy niteny hoe misy olona kategoria ohatr'izao ihany mila ataonao hatrizay. Fa izy hoe tous les hommes teny eo akaikinao hoe ny olona rehetra. Amen. Tsy niteny Jesosy hoe le olona mahafinaritra be iny ihany no ataovy tahaka ny anahy. Le olona tena be fitiavana iny ihany tena tompony ataovy considéré ohatra anahy. Jesosy tsy niteny an'izany. Fa Jesosy niteny ny olona rehetra. Na mahafinaritra io na tsy mahafinaritra, na manirikiry na tsy manirikiry, ianao inona ny responsabilité ananao dia endrasan'Andriamanitra anao manaova asehoany fitiavana. Satria nataoko tahaka an'i Jesosy io. Za tsy mijery zany ohatra ny ahoana ny condition, asiko condition zany andeha hanompoana hoe ahoana ny tokony considéreko an'ity olo ty. Tsy hoe raha lehilahy rehefa tena sympa ihany izy dia efa facile be ilay misoumettre. Tsisy an'izany koa. Zay fa teneniko anareo foana tsy misy anatin'ny verset nosoratan'i Paul ka hoe rehefa milay mihitsy ny vadinao, rehefa ilay izy mitondra fleur iny, rehefa ilay izy tena manao je t'aime anao io foana, rehefa izy tena hoe jolie iny foana dia iny anao tsy soumettre aminy. Tsisy an'izany ao. Ny lehilahy koa tsy misy hoe rehefa ilay izy kizitina be iny, rehefa ilay izy le manao metimety iny, zay izy vao tiavo. Fa ozy izy Jesosy tiavo ny vadinao lehilahy. Ozy izy Jesosy ianao ry vehivavy maneke amin'ny vadinao. Ozy izy Jesosy mianatra ny zanaka, enfant obéissez aux parents. Tsy misy hoe rehefa le tena cool papa sy maman dia zay vao obéir. Na hoe rehefa le tena manao zay tiako papa sy maman zay vao obéir. Tsisy an'izany. Ka ny fitiavan'Andriamanitra tsisy hoe condition tokony anantsika eo fiainantsika tenin'Andriamanitra irery ihany. Amen. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le tsara, de tout ton cœur. De toute ton âme et de toute ta pensée. Tiany Jesosy tenena zany tsy ny olona rehetra koa ny faire partie na Korana milaza fa tian'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra milaza fa manatitana pasteur no dika fa tian'Andriamanitra. Fa ozy izy Jesosy le fitiavana izy manomboka anatin'ny fonao resy lahatra. Dia verset 38, c'est là le premier et grand commandement. Zay fitiavana zay mila kolokoloana zay fitiavana zay. Tsika zao fa be da be mpaminany zay namangy atsika ny teny hoe anisany ozy izy zavatra nakasitran'Andriamanitra ny tiraka ty dia misy ny fitiavana. Le izy aza raisintsika aki fifankatiavantsika io. Tsy raisintsika aki le izy fa araka ny teneniko anareo rehefa nomen'Andriamanitra ny Adama ny jardin d'Éden dia ina ny tenenin'Andriamanitra anazy, garde-le, cultive-le. Dieu nous a donné l'amour, Romains 5:5. L'amour a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous a donné cet amour. Certes, oui. Mais nous avons la responsabilité de garder cet amour et de le cultiver. Et nous tu as la responsabilité de la garder, de la cultiver. Vehivavy mana
responsabilité no garder sy cultiver un vadinao. Tenin'Andriamanitra mampianatra amin'ny tokantrano c'est quoi garder, cultiver son mari, sa femme ou ses enfants. Comment le garder? Déjà tu le gardes en prière. C'est quoi le garder? Tu lui donnes toi aussi quand tu te gardes, c'est mon appel je dis que fait faviade et non refa mikarakara tena nge tsy hoanao le izy. Fa misy fotoana ny lehilahy mba donne lui cet honneur satria na tenin'Andriamanitra tena honore ton mari. Satria zay le tenenin Jesosy za tsy mena ho an'ny tenako fa za mena ho an'i Jesosy. Ao anatin'ny tokantrano vehivavy tsy mena ho an'ny tena fa miasa mena ho an'ny lehilahy. Lehilahy tsy mena ho an'ny tena fa mena ho an'ny vadiny. Ny ray aman-dreny tsy mena ho an'ny zay tena fa lasa miaina ho an'ny zanany. Tanareo zay le miaraka amin'Andriamanitra satria Jesosy iny tsy tonga teto an-tany noho ny désirany tenany, tonga teto an-tany izy ho anasy ianao io. Ka nahafantarana fa tian'i Jesosy averina, je dois mourir en moi-même. Zay na tonga Paul miteny je ne fais plus ce que je veux, je ne fais plus ce que j'ai envie. Inona nahafantarana fa ny impactenao ny amour de Dieu. Qu'est-ce qui est ma priorité? Qu'est-ce que les autres attendent de moi? Qu'est-ce que je peux donner? Parce que Jésus, il est derrière chaque personne qui est devant moi. Chaque fois que je vois une personne devant moi, Dieu me donne l'occasion de pouvoir le servir, de manifester son amour. Tu veux manifester de l'amour de Dieu? Tu veux manifester à Jésus que tu l'aimes? Mais commence à manifester son amour à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes frères et sœurs en Christ, même à celui qui ne le mérite pas. Parce que toi et moi, Jésus a manifesté l'amour immérité. Zay le tadiavin'Andriamanitra ary zay mahatonga ny Jesosy malahelo amin'izao andro farany zay satria mifototra ny évangile lasa novain'ny kristianina. Ary zay zavatra nydroaliako foana amin'ny Jesosy Jesosy mangataka ny torotena anatin'ity Irak ity tsy hivoana ny sitraponao, tsy sanatria ty Irak ity ka hiséduiran'ny olona ka hitondra ny olona any amin'ny elo. Fa oka ny zavatra rehetra toriana dia mifamarinana anao mba tena hoe anana zay olona mana assurance miditra ny lanitra. Amen. Ka tsy keto za tsy hijoro eto hiteny zay tianao henona. Zay dia ataova ohatsaina mihitsy. Misy fotoana manko mpitoroteny misy tezitra aminy dia mahazo olana zay. Fa nefa ozy zao ny Corinthiens, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Ce qui fait que l'amour vrai dit toujours la vérité. Zay raha hijoro eto tsy te azo tehan-tananareo ny tonga anay eto na tsy teraka ary nareo tsy maninona fa ny important amiko Jesosy mitehaka azonareo le izy dia eto tsy maintsy ho tenenanareo foana ny famarinana. Tsika tsy famitatena samy amitaka ny hafa ka hoe za te aizy tehaka, za te aizy tsika nitaty foana, za zany mba tiaka izy mba mitsikana foana tsy tezitra mihitsy dia hoe je veux lui dire ce qui lui plaît, ce qu'elle a envie d'entendre, zay le izy. Fa eto inona ny tanjony amaro-potitra atsika anatin'ilay fitiavan'Andriamanitra. Verset 38, 39. Et le second est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La preuve que tu m'aimes, c'est que tu saches aimer les autres avant toi-même. Et le second, 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi des prophètes. L'amour de Dieu a commencé à pénétrer notre cœur quand nous ressentons que nous sommes morts en nous-mêmes, quand nous ressentons plus le besoin du Dieu. Tsy anisan'ilay olona mitaka tsony ianao ka ianao zao nataonao na ka ianao tsy micomprendre na mihitsy ka zaho aloha tsy zakako mihitsy je moi je te demande non. Ka ny olona miditra ny lanitra c'est celui qui a crucifié sa chair à la croix. Comment on sait que nous avons crucifié notre chair à la croix quand nous avons mis les autres avant nous? L'âme arrête un tokantrano quand la femme met l'homme avant elle, quand l'homme met la femme avant lui, quand les enfants sachent mettre les parents en tant que parents au-dessus d'eux. On a tenu assemblée anankiray, l'âme foana ty assemblée ty raha ohatra ka tsy misy fitiavan-tena. Fa tant que misy fitiavan-tena ray mijoro eo dia misy foana ny opportunité ny Satana anaovana korotana. Ka ny important dia hoe qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est je meurs en moi-même. Na mety tezitra raha eto sur le moment, tsy hainao fahatezerako fa hainao an'Andriamanitra. Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi là maintenant? Je veux faire ce que tu attends de moi. Dia rehefa misovrira amin'ny ten'Andriamanitra ny fonao miditra tseritra Andriamanitra. Dia rehefa
miditra tsehatra Andriamanitra dia renao fa misy zavatra miova sy milamina amin'ny fiainantsika. Matthieu chapitre 7 verset 12. Matthieu chapitre 7 verset 12. C'est pourquoi toute chose que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur aussi de même, car c'est là la loi des prophètes. C'est le tsara. Ozy izy Jesosy ianao aza maika taky amin'ny hafa ataovy izay tiako. Fa ozy Jesosy misy zavatra tianao ataony hafa, ndana aloha ataovy ho an'ny hafa le izy. Aza mitaky ozy izy Jesosy, ataovy aloha. Ozy ianao zao miteny fa manina ary vadiko tsy mety tia mihitsy. Fa manina ary izy tsy manao an'ilay tedaviko. Dia ilay zavatra tianao endrasanao any amin'ny hafa mihitsy no ataovy ho an'ny hafa. Fa tana fa maty eo amin'ny Kristy tsika. Tsara nge fa Pentecoste, Pâques, inona zavatra natenen'i Jesosy. Esorako ty kapoaka ty. Misy fotoana amin'ny tenan'i Jesosy le zavatra tediavanao amiko mangidy be, afaka esorina ve. Fahitanareo, Jesosy nametraka an'Andriamanitra foana priorité teo aminy dia ozy izy Jesosy tsy important zavatra tedaviko. Ny important inona tongavako teto tany, anao zay sitrapony raiko. Dia ozy izy non ma volonté mais ta volonté. Ao anatin'ny tokantrano aza mijery le fahadisoany vadinao na le fahalemeny manodidinao, fa cherche toujours à dire Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu attends de moi à ce moment précis face à cette personne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Parce que le plus important dia ianao Jesosy. Tiako hanapaka eo amin'ny fiainako ianao Jesosy manaiky ny teninao ako. Dia raha mafy le izy voalohany amin'ny nofy ndana aloha mivavaka. Izay nampianarantsika ny école d'intercession satria ny tsy herin'ny tenanao tsy hiezaka. Misy fotoana antsika miezaka. Ohatran'ny hoe za taloha koa zao anisany hoe vehivavy mafy loha. Taloha miezaka une semaine mety. Après une semaine izy mipoaka ohatran'ny bomba dia pire indray. Fa aveo izy rehefa hitako aloha Jesosy ekeko mihitsy ny teninao fa marina. Dia mitsotra amin'ny Jesosy ianao Jesosy tsy mbola mahavita mampiatra an'ilay izy dia mandohalika ianao. Dia Jesosy tsy herin'ny tenako fa pio afany masina. Ataovy tahaka ny lasa malefaka tahaka ny tsaiko io foko io hoe afaka manatanteraka le drasanao amiko. Zay ilay ny bokin'i Ézéchiel hoe je vous donne un cœur nouveau et je vous mets mon esprit au-dedans de vous izy. Dia inona ny antony fisian'ny Saint-Esprit anaty zasy ianao? Izy no mahatonga antsika lasa mahay manatanteraka le tsy vita amin'ny nofontsika. C'est pour ça que le Saint-Esprit est notre aide. La grâce de Dieu rend possible ce qui nous a été impossible dans la chair. Dans la chair, nous n'arrivons pas, c'est dur de pardonner. Dans la chair, pour une femme, c'est parfois les conditions font que c'est pas facile de se soumettre à nos maris. Dans la chair, parfois, c'est pas facile pour les hommes de toujours aimer leur épouse. Dans la chair, des fois aussi pour les enfants, c'est pas évident de toujours nous obéir à nos parents parce que même nous parents, nous avons nos caractères aussi et nos défauts. Pour la chair, c'est difficile. Fa ozy Jesosy, je omeko anareo fanahy masina, anampy anareo ahafahanareo mamita le endrasako aminareo. Ka le izy tsy mandeha irery anao anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa io ny Saint-Esprit. Inona ahoana ny fomba ijoisenao zay aide-ny Saint-Esprit zay? C'est la prière. C'est comme problème antsika chrétien be da be. On passe pas du temps avec le Saint-Esprit pour demander son aide. On perd du temps à vouloir essayer de nous-mêmes, mais on ne demande pas à Saint-Esprit de nous aider. Dia ohatr'izay nanovaky teo amin'ny fiainako. Rehefa any am-piasana hoany izy taona tena maty Jesosy hienjana manompo ny hafa zany reto hienjana raha michera tianao asianao fetaka daholo ny olon-drehetra misy taona. Tena ohatr'izany zany atiny hoe tsaitsay tany tiako asiko tontondro ty. Tsy zakako ty fa ino tiako Jesosy ty ny zavatra ataoko mandohalika. Jesosy le zavatra takinao amiko mbola tena mafy amiko. Fa nefa ianao ny teny menao anahy fanahy masina. Menao amiko fanahy masina. Anampy anazy justement anatanteraka zay demandinao zay. Dia mandohalika ianao Jesosy ty feo foko meko. Puissance d'Andriamanitra tsy nampiasaina fotsiny i-œuvrer dans les miracles. La puissance de Dieu est là aussi pour œuvrer d'abord à travers nous. Ne soyons pas pressés d'œuvrer pour Dieu si cette puissance n'a pas œuvré dans nos cœurs, si cette puissance n'a pas œuvré dans mes pensées. Parce que tout ce que nous faisons extérieurement, mais que Dieu n'a pas encore, que nous n'avons pas laissé Dieu œuvrer d'abord intérieurement en nous, c'est en vain aussi simplement. Il y a beaucoup de maisons, catalogue, people reni, bokos, bad ghost, bokos, c'est une autre show. Vous dites,
c'est enfin ça devant mes yeux. Parce que moi, je regarde le cœur de la maison. Comment le fondement, je regarde. Comment ça a été élevé. C'est ça qui est le plus important pour moi. Est-ce que nous donnons le cœur que Dieu attend de nous? Rainao za raha tainao bilan androany rehefa mody any an-trano dia mivavaka raha riva dia hoe Jesosy aseho ahy atraiza ny fitiavako anao. Toa militsika manao bilan zay teneniko anareo foana manaova bilan rehetra isan'andro. Za tena mahatsapa mihitsy rehefa tsy ampy ny fandiniako tena rehefa tsy mipasse temps eo amin'ny tahaka Maria eo potro tongony Jesosy dia mora mianvahira be ny orgueil. Mora m'envahir be anatinao ny fanamarina tena. Tonga ianao dia les jeux t'as teny hoe t'as s'excuser mais moi j'ai fait ça mais ça t'as envie de le jeu veut toujours s'élever. Ianao quand tu donnes du temps dans 24 heures je vous conseille, mettez-vous à genoux devant Jésus et dites à Jésus, montre-moi comment il a été mon cœur aujourd'hui. Est-ce que je me suis éloignée de toi ou est-ce que je suis un chemin où je me rapproche de toi? Dia asehony anao le hoe teto ianao tena tsy nenao nahy ianao teto mila fanamboarana manaiky ve ianao fa ho anaiky ao amboako dia miaraka tsika mianaka ohatr'izay kely miaraka amin'Andriamanitra zay mahatonga Jesosy oeto aty le entana mavetra tsy voatery foana problème ara-bola akory tsy problème amin'ny papier anao akory fa misy taonina fonao amboarin'Andriamanitra dia mivady ao zavatra rehetra fa le entana mavetra Jesosy ny entana mavetra za tokantrano za tsy mahay manaiky. Hozy Jesosy eto aty avy ianao karakaraiky dia andao tsika miara-miasa vonona ve aloha miara-dalana. Hozy ny ten'Andriamanitra hoe mova hoe miara-dalana roa raha tsy efa mifanaiky. Mila aloha manaiky an'i Jesosy. Ina ilay manaiky an'i Jesosy? Manaiky ny teniny. Dia izay ilay tenen'i Jesosy atsika androany mijery amin'ny fotsika hono izy. Mijery amin'ny fotsika izy isan'andro, isa-segondra. Tandremo miaina ao anatin'ny image. Les personnes qui n'arrêtent pas de se justifier, ce sont des personnes de Facebook. Ianao ka rehefa mijery Facebook tsisy olona mampiseho fiainany ratsy zany tsisy côté ratsy zany asehonao Facebook, tsisy olona kay maka sary mivady eto zay le miady. Misy azavy ao firy raha mpiseho mivady midoladola tsy le problème dao alaitsika Instagram dia alaitsika problème mihitsy nalefa eo fa inona zavatra tsara. Les zavatra tsara rehefa foana ta aseho amin'ny olona ka ianao t'as pas besoin de te justifier devant les gens. Fa ny amin'ny tsy hita amin'ny olona maso iny ianao ohatrany ahoana nahitan'Andriamanitra anao. Io ny travail io. Qu'est-ce que je t'ai? Comment Dieu me voit en ce moment même? C'est important. Rehefa anietranao mifanaraka amin'Andriamanitra ny masinao mandeha ho azy. Dia aveo zay mahatonga anao témoin de Christ. Ny témoignage tsy amboarina, fantatra foana ny témoignage amboarina. Témoignage amboarina tsy mitondra impact zany. Misy nge manao témoignage cinéma reto mais existe zany. Faux témoignage be zao fa inona tahitana izy mba masy micro dia tanareo misy le olona mialina ireny fotsiny mahita ny fiainany hafa miova dia nazy fantany zao tsy miova dia mamorona témoignage izy. Misy zany. Satria izy dia izy ny tsy tahiova izy ny tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy misy le fiovanao fiainana dia nefa izy mba tahita koa mba izy mba miandroko hoe no kosa tena niova hitako mihitsy reo fiasan'Andriamanitra eo fiainao ka le izy tsy misy dia mamorona izy. Kareny tsika nouvelle génération Facebook sy ny réseaux sociaux mitandrema ary tandremo sao dia izay mentalité zay no entinao anatrehan'Andriamanitra. Za tsy mitena koa hoe interdisena manao réseaux sociaux zay ary manao fa sois sincère devant Dieu. Ne te focalise pas sur la manière comment les gens te regardent, mais sache que Dieu te regarde tout le temps. Est-ce que tu as donné de l'intérêt à ça? Ianao hoe mba misaina hoe tian'Andriamanitra izy zavatra ataoko zao. Amen. Galates 5:22 dia haintsika tsara ny vokatry ny fanahy. Ianao anoto une journée fotsiny dia mieritrerety eo vadinao menao hoe le vokatry ny fanahy. L'amour, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance. Chaque fois tsika maneho vokatry ny fanahy amin'ny olona dia ozy Jesosy hoe tonga ty amiko izany zavatra izany. Ianao le miditry ny lanitra. Ianao juste Jesosy hoe depuis la fondation du monde ozy dia efa nanao royaume izy ho an'ireo olona manatoepo akasitrahana. Ka nazahoanao valiko ty any an-danitra toe-po. Tsy ny alehibe ny dimy anao hoe za zao nahazo promotion pasteur 7000 €. 700 € zany tafiditra dimy ao za miditry ny lanitra. Fa ozy Jesosy nisy mahatra veuve. Tsy haiko
akory mety tsy pôle emploi akory ny valeur ny vola azony fa pièce le izy ozy izy nomeny an Jesosy daholo hitan Jesosy ny fony kenao rehefa tena tian Jesosy za miteny anao tsy terenanao manao dimy fa re mbola tsy maro toerana anatinao ohatra ny fitiavana an'Andriamanitra zay mantenena antsika ato fa ny dimy tsy terena fa fitiavana an'Andriamanitra ianao rehefa mahatsapa tena fa conscient maninona rehetra tsika mavita tereny fanjakana mandoa impôt ny impôt misy 30% 40% dia rehefa Dieu miteny ahoana mahatonga ny fonao io mitempo avenao fa normal ve ary ny dimy Andriamanitra miteny mihitsy donne-moi fa tsy miteny izy paie-moi donne-moi c'est-à-dire que la dîme c'est à Dieu. Est-ce que je te demande de payer pour chaque fois que ton cœur, chaque fois que tu es en vie, chaque fois que tu te lèves le matin, chaque fois que tu as de la santé pour aller travailler? Quand tu étais dans le ventre de ta mère, quand je t'ai conçu, tu m'as payé de l'argent pour que ça se passe. Donne à Dieu tout ce que Dieu te demande. Toutes les choses que tu refuses de donner à Dieu, c'est un autre Dieu. Toute chose que nous refusons de donner à Dieu et que Dieu nous l'a demandé, c'est une idolâtrie, c'est un idole. Et ça a de la place dans notre vie. Si Dieu te dit, donne-moi ton argent, donne-lui. Si tu refuses de lui donner, c'est que c'est un Dieu dans ta vie, c'est plus important que ton Dieu. Parce que tout ce que Dieu nous demande n'est rien à côté de tout ce que lui il a déjà donné. Oui, dans Romains chapitre 8, 32, lui qui n'a pas épargné son fils, Dieu a donné son fils pour toi et moi. Mais si on refuse de lui donner un péché, nous le refuserons de lui donner ne serait-ce que 30 minutes de notre journée. On peut le samedi, parfois on choisit de faire des shopping que venir dans sa présence. C'est un shopping, ça peut être un Dieu dans ta vie. Facebook, ça peut être un Dieu dans ta vie. Même ton mari peut être un Dieu dans ta vie. L'important fa levada avy amin'Andriamanitra. Dia ohatr'izay le fiarahantsika amin'Andriamanitra mila zany tsika mametraka an'izay foana. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je suis toujours sur le chemin de la vie éternelle? Tsaroa fa ozy izy Jesosy ety ny lalana mankany an-danitra. Vitsy ny mahita azy. Manina tonga le vitsy. Satria na tsarovy tsara fa Satan facilite la vie de la chair. C'est pas Dieu qui rend difficile le chemin vers le ciel, hein? C'est pas Dieu, c'est Satan qui met des obstacles. Dieu te met des obstacles dans le chemin du feu éternel parce que Dieu, Dieu il veut que nous soyons d'accord avec lui. Dieu veut que nous le désirons. Dieu ne perd pas son temps à arrêter Satan, à arrêter le chemin qui mène à l'enfer. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous attirer par son amour. Il veut que nous soyons de plein gré, nous voulons vraiment désirer aller vers lui. Za naneho fitiavako foana ho anao hatrany ekibon'ny mamanao anao dia efa tiako ary ny tanjoko dia ianao miaraka amiko mandrakizay fa move ianao tia. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 versets 22 à 25. Les titres traduits tsara zava-miafo no ambadika ny fanompona ny afo. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur. Quand tu regardes ton mari, ahoana zany nafatarana fa femme, tu as de la soumission à Jésus-Christ, tu te soumets à ton mari. Ozy izy Jesosy, femme, tu veux te montrer ta soumission envers moi, soumets-toi alors à ton mari. C'est juste Jesosy, fais-le comme tu le fais. Ozy izy Paul, fais-le comme pour Jésus. Ces convictions, vous savez, je ne le fais pas pour plaire à mon mari d'abord, je le fais pour plaire à mon Dieu. Des mouramno manao an'le izy avy eo tsy forcine ianao tsy mahatsapa tena fa enjana aminao le izy satria rehefa mijery amin'ny vadinao anao Jesosy nijereko mampahera ho atsika ohatrany hoe izay mbola mivady ao amin'i Jesosy aza distrayen'ny Satana na mety mbola te fo amin'ny vadinao an'io jereo tahaka an'i Jesosy ny vadinao. Jesosy ho vain masoko aza vela mahita an'le tsy mety aho vady fa ataovy ohatran'ny mahita anao ako.
Dia rehefa ataonao tahaka an'i Jesosy ny zavatra izany, tenao fa tu ouvres une porte au Saint-Esprit de visiter le cœur de ton mari qui va le changer. Tu ne changeras jamais ton mari, tu ne changeras jamais tes enfants, tu ne changeras jamais ta femme. Tareo anontany ta différence, anontany atao Eric raha navita nanova izy, tsisy olona manova olona zany. Seul Dieu les change. C'est pour ça que nous prions, nous intercédons, parce que la prière aussi ouvre un chemin à Dieu de vrai. Des versets 23, parce que le mari est la tête de la femme, c'est-à-dire comme Christ est la tête de l'Église et il est le sauveur du corps. 24, c'est pourquoi comme l'Église est soumise à Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur propre mari à toutes choses. Ça, c'est nous ensemble l'Église de Christ. Il a soumis un petit Jesus, c'est l'image de la femme. Marie, aimez vos femmes, c'est-à-dire comme Christ aussi a aimé l'Église et c'est lui lui-même pour elle. On a relé là. Oui, déjà, mais on a ça, les petits en fade. Mon courage, on a dit que les petits en fade, va qu'une en Corinthiens 13. Mais on a que les là. Le mari est le chef de la femme. Chef, ça veut dire fais ceci, fais ça. Tout ce que je dis, accepte. Tu n'as pas le droit de parler, ne m'en parle même pas. Regarde, c'est quoi aimer avant de dire que tu es le chef. Connais d'abord c'est quoi aimer. C'est-à-dire un chef dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sait aimer. C'est pas celui qui dans le chef dans le monde, c'est celui qui sait donner des ordres. Mais le chef dans le royaume de Christ, c'est celui qui sait aimer. As na relise, m'encourager là. Chef, homme. Ohatran'ny zao natonga natena hoe natonga na niova be da be satria na mivadika tsy naneho hoe zavady fa za lehilahy ekeo satria za taloha tsy mety manaiky azy mihitsy fa naseho foana le fitiavan'i Kristy rehefa nasehona foana le fitiavan'i Kristy vela tao anaty tonga dia lasa te honoré anazy zay zao tena mijoro vavolombelona tena voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa zay mivady tena afaka mijoro vavolombelona anareo hoe zay mivady tsy mba mana transparence zany au vie de couple anay. Si ça va je me sens, est-ce que des fois je n'ose pas lui dire, ou est-ce que je dois lui cacher ou pas? Sur Facebook, quand on commun, disent manoratra mitovy ihany pasteur Tomina ambadika na pasteur Minitra, on est un. Donc on a passé cette misy écart fa zay teny andré oray. Tanjosika na vie de couple tena isan'izay hoe tahaka ny firaisantsika amin'ny Saint-Esprit c'est là 1 Corinthiens 6, 17. Notre esprit fait un avec le Saint-Esprit. Nous tendons couple chrétien. À toi, c'est à ton gavana ces stades. Il n'y a aucune transparence. Moi, c'est toi, toi, c'est moi. J'ai la liberté de pouvoir te dire mes pensées, te dire ah on a toxique. Fanara kavetik y en a tout ça. Et nous êtes d'accord. À un certain moment donné, surtout les femmes samy tsy amin'ny Kristy aloha dia eo vehivavy misy fotoana tsy maintsy manaiky, misy fotoana tsy ekenao, mila manaiky ianao dia tu donnes Dieu, laisse Dieu œuvrer dans sa grâce. Fa eto izy vous dites des choses, aimez vos femmes. Le mari aime, le chef zany aime. C'est quoi aimer? L'amour et passion. Dia zao atao voatsaina ianao iory lehilahy. Tu n'as pas mérité l'amour de Dieu. Mais regarde comment Christ a été patient envers toi. C'est par son amour que tu as été sauvé et changé. Et non les lacousans milamanana c'est ouais. Ça tu fais comme mes téléphones, mes je vais l'aimer comme Jésus m'a aimé. C'est par l'amour de Jésus que j'ai transformé. Moi aussi je veux me mettre à juste aimer ma femme. Ça va la changer, transformer. C'est les miracles d'Andrimantre. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Laisse l'amour de Dieu agir. Chef de famille, l'amour est passion, l'amour pardonne tout, l'amour espère tout. C'est ça être un chef. Jésus est le chef de l'Église. Comment il gère l'Église? Dieu n'a pas envoyé l'ange Michael pour, avec sa toute puissance et son armée, et faire peur à l'humanité pour qu'il soit sauvé. Quelle était l'arme de Dieu pour nous sauver? C'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui soit sauvé. L'amour, elle est une puissance. C'est un don puissant. Et c'est le don le plus puissant de tous les dons. Amen. Quand tu agis dans les dons, les signes et les miracles avec amour, c'est plus puissant que juste agir dans l'onction normale.
Parce qu'il y a beaucoup qui reçoivent les miracles, mais ils ne veulent pas Dieu. Si tu as dit, ils se foutent de le Dieu qui a répondu à leur prière, mais l'amour, ça convainc. L'amour recouvre une multitude de péchés. Cherchez l'amour. Amen. Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, en général, 1:7. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Toute chose que tu fais aux autres, c'est pour le Seigneur. Je ne veux pas plaire à mon mari, je ne veux même pas plaire à moi-même. Je ne veux même pas me concentrer sur le fait que je veux faire ça pour qu'il me fasse ça. Enfin, je veux le faire pour Jésus, c'est tout. Tes enfants disent, obéissez à vos parents. Comme pour le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu, le Dieu que tu ne vois pas, si tu désobéis à tes parents que tu vois tous les jours. Je t'obéis, Seigneur. Je dépose ma fille à l'hôtel, je suis ton serviteur. Tous des choses, ok. Tu sais que l'on a tout cas. Obéissons vers nos non? Obéis aussi à tes parents. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. À chaque fois que nous faisons les choses aux autres, comme pour le Seigneur, il y a toujours une promesse qui nous attend derrière. Les promesses, il faut les savoir. C'est une surprise. Surprise de femme d'Andrémante, ça honore aussi ton père et ta mère. Je veux honorer, tu honores seulement ton père et femme afnafnatis. Honore seulement ta mère et femme afnatis. Il faut aussi ces choses. Ça ils promettent nos savatra guavan. Enfin, honore-les comme tu n'es honoré Anna. Vous êtes un père, André. Ne provoquez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les dans l'instruction et l'admonition du maître. Serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, avec votre cœur entier comme à Christ. Ça va être ton nom et patron de Pesana, Sanya. T'es tout qu'on a taka wan Jesus. Tanareo. Jesus ça n'a pas combattre ni patron i, mais ton ne mettre Andrémante, mais ma mela ma afela Andrémante, mais misula manir kiri no. Fa os Jesus, io le tiko hitana le vokatry ny fanavoaka ve ny humilité. Aiza na ona mo nafataratsika ohatra fa on a un cœur qui pardonne na tsy misy olona manatezitra anao na brise ahoana nafatarana le hoe fitiavana parfait amin'Andriamanitra mahay mitia fahavalo raha tsy misy fahavalo joro aloha mora ngely miteny za tia fahavalo fa onge misy fahavalo joro dia mbola verenao ty ny discours-nao hoe tsy niova ve misy le olona manopanopa anao reny io nahitana fa tia foana ianao hoe tsy manino za fa tiako foana ianao za tsy tezitra aminao mihitsy ka io le tiany Jesosy sika ahoana vokatry ny fanahy zany na fantatra ny vokatry ny fanahy eo amin'ny relationnel antsika tout relationnel. Jesosy tsy miteny ny olona amin'ny tompo any fa ozy Jesosy na maître anareo izy dans la chair. 6. Pas seulement sous leurs yeux, ne faites jamais les choses pour les yeux des hommes. Ne faites jamais les choses à quelle mission pour nous plaire, pasteur et moi. Toute chose que vous faites ici dans ce ministère, faites-le pour Jésus. Toute chose. Pasteur Toumi, directive, obéissez pour le Seigneur, pas pour lui. Moi je vous dis, si vous le faites pour nous, ne le faites pas du tout. Parce que j'ai aucun intérêt que vous me le faites si vous ne me faites pas pour mon Dieu. Ça vient de Dieu, je veux le faire pour Dieu. Servons avec bienveillance comme servons le Seigneur. Servons comme pour le Seigneur et non les hommes, sachant que quelle que soit la bonne chose que l'homme fait, il recevra l'identique de la part du Seigneur, qu'il soit asservi ou libre. Et vous, maîtres, agissez de même envers eux, abandonnons les menaces, sachant que votre maître et le leur est aussi dans le ciel et qu'avec lui il n'y a pas de distinction de personne.
Finalement, mes frères, soyez puissants dans le Seigneur et de la puissance de sa force. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la malice spirituelle dans les lieux célestes. Amen. Faites tout pour le Seigneur, arrêtez-toi, toutes choses. Aimez parce que vous aimez le Seigneur. Pardonnez parce que Jésus nous a pardonné. Soyez humbles face aux gens orgueilleux parce que Christ s'est humilié pour nous sauver. C'est un grand Dieu, il a accepté de s'humilier dans un corps. C'est le Créateur, hein? Il a accepté d'être dans un corps de sa propre créature, de sa propre création. C'est une humilité en Jesus. Non, c'est humilité, Jesus, ça c'est notre fofund. Tino fofund, ça fait manzanako. Cette humilité. Et l'humilité, pourtant, c'est l'enfant même de l'amour. Quand il revient, regarde nous tous les jours, comment nous sommes dans notre cœur, comment nous sommes avec les autres, comment nous supportons les autres, à quel degré nous supportons les autres. Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et qui reçoit un homme droit en qualité d'un homme droit recevra une récompense d'homme droit. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau à boire à un de ses petits au nom d'un disciple, en vérité je vous dis, il ne perdra pas sa récompense. Misy catégorie de personnes mahakasika an'Andriamanitra kokoa zavatra ataontsika azy ny olon'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy à chaque fois tsika manao offrine na mpanompony, à chaque fois tsika manao zavatra ho amin'ny mpanompony, ozy Jesosy ça me touche directement. Chaque fois que nous nous comportons mal envers ses serviteurs, Dieu mihitsy briser directement. Zay la ampianarantsika foana tandremo fifakazarana. Ozy Jesosy na verdozy izy menareo aminy ho an'ireo mpanompoka ireo. Za mihitsy ozy izy Jesosy tonga dia voakasika. Ary rehefa voakasika ozy izy tsy mety fa tsy mety mirécompenser anao. Aza meritra ohatra hoe tsika zao saorana ny tompo, saoranareo ny afitiavanareo, ohatra rehefa misy anniversaire dia manao offrine, aza atao lalàna ilay izy. Aza matsapateny ianao satria hoe ny vorony groupe zanaka fa hoe ndao anao adidy ho an'ny pasteur amin'ny vady dia ndao atao. Non, ataovy conscient mihitsy ianao anaty zavatra ataonao hoe je le fais comme pour Dieu parce que c'est des serviteurs de Dieu. Seigneur, c'est une occasion pour moi de faire une offrande pour toi quand je veux leur offrir ça. Toutes choses pour le Seigneur, toutes choses, tout sera plus facile pour vous. Les fois tomber dans ces stades, c'est non, si tu es qui est devant moi, qui n'est pas devant, mais je le fais comme pour toi, Seigneur. Si tu as ta occasion, faut donne-moi une occasion de prouver vraiment mon amour. Commence à manifester cet amour avec les gens qui sont que Dieu a mis dans ta vie. Fais-le comme pour Jésus. Ou c'est ça, ça va te donner un panouk na faire d'eau à Rosise. Fantatro fa na verdozy izy menao mpanompoka valiko tia omeko anao izy izy tsy hoe valiko ianao tondrako citerne d'eau fa mihoatra an'izay ka mila tandremontsika latsako anatin'ny hoe fanompo fombafomba mpivavahana mamita tena ka rehefa tonga Jesosy tsy tonga any amin'ny raha ao an-lanitra zany tsika fa midina any amin'ny Amen. Saotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny teny androany. Dao tsika hiaraka hitsangana saotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana atsika androany mino fa restauren'Andriamanitra indray viatsika, restauren'Andriamanitra indray vitokatrantsika, tsika dia mandroso foana ny any amin'ny fahatsarana. Dao tsika nantiry ty namarana antsika amin'ny fotoana ny iran'rija hoe novonjenao ahako. Tsika reto novonjeny Jesosy tamin'ny rany maimai-poana namonjeny Jesosy atsika. Ndao aseho atsika izay zavatra izay. Ndao ataontsika amin'ny fo dia tena omeo an'i Jesosy ny fo androany. Tsy hoe atay-pisehoan'i Jesosy hoe tsara feo ianao, fa pisehoan'i Jesosy hoe tsara fo ianao aloha voalohany indrindra.
Fukiuanao ni fisiko Mekwanao ni ai Fukiu ni fuku si fanai Yao ni fidai no fisiku Fatu aplicando O fiere quattisa Fukiuanao ni fisiku Umekwanao ni ai Fukiu ni fuku si fanai Yano ni fidai no fitiku Fatu l'applicanao O fiere quattisa Sotranao ndray zay Jesosy tamin'ny sekoly tokantrano androany a. Sotranao tompo ny amin'ny restauration fiainam-panahinay. Sotra ny amin'ny restauration fiainatokantranonay Jesosy io. Mangataka tompo mba tena maro toerana anatinay ny tena fitiavana anao marina. Jesosy io afao zay a ny amin'ny fanompoana feno fiatsaram-belatsiny Jesosy io. Raha ohatra Jesosy ka manalavitra anao avereno zay Jesosy io potry ny tongotrao. Tompo aza vela manalavitra anao zay tsirairay avy. Aza vela tompo ka misy manadino ny tanjona voalohany indrindra dia ny tanjona zay ny eo any an-danitra. Jesosy ka tsirairay avy Jesosy dia apetraka ao am-pelantananao na ny eto toerana nareo mpanaraka anao Jesosy io. Apio zay Jesosy tsy ho variana. Apio zay Jesosy tsy hanala ny fifantohanay sy fijerinay eo aminao. Ampianary zay Jesosy ity foana aneo fitiavanao foana amin'ny olona rehetra Jesosy io. Le fitiavana manarina fahotana, le fitiavanao zay nampiasainao namonjy anay Jesosy. Ataovy tsapanay foana fa mivonjena nge zay.
vonjenao nge zay tsisy mendrika nge zay Jesosy ampianary zay Jesosy ayaneo zany fitiavanao zany any amin'ny hafa ampianary zay ka ny teninao tsy ho raisinay sanatria ho tahaka ny jugement androany ka ny teninao Jesosy ny correction anao androany tena raisinay amin'ny fitiavana ary teny amola volanay mba tena tonga anay Jesosy avy any Nazareto le olona mahay mitia anao le olona tena hoe zay ndrasanao anapaka anao mandrakizay any an-danitra amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta amen. Tiako tiako an Jesosy ety am-pamaranana tahaka ny fafanaontsika minitra vitsy fa tsy maintsy atao le izy manao acte prophétique tsika teny kaikinao ataovy acte prophétique dia miproclamer tenin'Andriamanitra tsika amin'ny fiainantsika raha lehilahy ianao dia proclamer fa ianao dia lehilahy manana vady zaza tena vady tsara vady endra tian'Andriamanitra feno tahotra an'Andriamanitra raha vehivavy ianao dia ohatr'izay koa ny ataonao ianao koa dia anaja amin'ny vadinao azonareo le tiako tenena dia ho an'ny fitoranareo ihany koa ny taranako ao tonga dia tsofirany ny taranako endry mihoatra lavitra za fieny tahotra an'Andriamanitra etsetretra zay ny ataontsika proclamer le izy fa niositra zay miasa ao anatin'ity sekoly ny tokantrano ity dia hitanareo fa amadika zavatra tsy takatry ny saina amin'ny mahatokantranonao teneno akaikinao matoa anao no ariana misy antom-pisina raha natao vehivavy ianao mijanona vehivavy raha natao lehilahy ianao mitoerana mahalehilahy anao ary tadidio fa ny zanaka tsy maintsy tonga ray aman-dreny dia an'izay mitoerana tena tsara mihitsy ianao androany dia hitanao mivokatra sokafo ny vavanao proclamer manana 2 minutes tsika alefaso amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy tompo raisiko ny hery fahefana amin'ny anaran'i Jesosy mipromettre aminao Jesosy fa za dia ho lehilahy endry feno tahotra an'Andriamanitra tsy manana vady firy vady tokana vady zaza za dia ho ray afaka hakatahaka za dia ho ray tena azo andrikinan'ny ankohonako za dia ray ary tena hananjanaka maro any koa ara-panahy za dia ray tia ny zanany mamela heloka ny zanaka ny vadiko dia endry vadiko tian'Andriamanitra ny taranako feno tahotra an'Andriamanitra ny taranako dia ho tian'Andriamanitra ny taranako dia tsofoko fa tsofoko rano za sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah za sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah zahay za sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah de génération en génération tsofoko rano ny taranako feno fitiavana an'Andriamanitra feno tahotra an'Andriamanitra ambinina amin'ny zava-panahy feno fahasoavana ary ho voninahitran'Andriamanitra ray amin'ny anarana maherin'i Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy amen dia tanteraka aminao zany tongava araka izay finoanao fa fahasoavan'Andriamanitra matozao fahasoavan'Andriamanitra matozao anareo amen tehaka tsika eo an Jesosy tenenao akaikinao ataovy samy